indrindra. Teo misarina manasakira kotomanga iny vaovao iny fa tsara ny mampatsiahy fa hoarantsika tao anatin'ny vaovao an-tsara ny fehi-kevitra tapaka tamin'iny filan-kevitry ny gouvernemanta manokana iny raha sanatria toa katsitratra dia isy ny fandarana manokana tahaka ny mazatra anarantsika izay filan-kevitry ny gouvernemanta izay fa tonga eto Madagasikara ny lehibe ny jeune chambre internationale maneran-tany teratany japonais izy ity ary nanao fitsidiana tamin'ny mpanajana ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta Kami Vital isany voaresaka tamin'izany ny hirotsahan'ny tanora amin'ny resaka fampandrosoana mbola Joe Merambelsona sy Jakira Kotomanga ihany tatitra ny vaovao. Ho avy n'izao tontolo izao ny tanora hoy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta tao mpandraisana ny delagasiona GCA tarihy ny Kentaro Herada teratany japonais manampaizana manokana momba ny lalàna mpandraharaha ambonin'izay. Nandalo tamin'izany fahatanora zany isika rehetra hoy ny général Kami Vital. Ho an'ny GCA moa dia tanora mpilatsaka an-tsitrapo izy ireo vonikitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana. Voateny manokana teto ny filohan'ny fahefanavo ny teteza mita amin'ny mahatanora azy manomana tanora handray andraikitra raha teo ny jeune chambre internationale. Nitarika ny GCA Madagasikara ny filohany Ahmad Moussa Izidine tamin'izao fandraisany premier ministre ny délégation-ny GCA eran-tany izao. Mbola fiarah-miasa amin'ny zareo vahiny toy-hatrany ny fanamafisa-piarah-miasa eo anivon'ny fitondrana teteza mita sy ny banky afrikana momba ny fampandrosoana ny BAD vita io tolakandro ny fifanaovan-tsony amin'ny fanampiana ireo faritra izay tena voamafy tamin'ny rivodoza teo Griffine Bakoniena sy Toutson François tatitra ny andinindiny. Anarenana ireo fotodrafitrasa simba any amin'ny faritra noho ny rivodoza Bingiza no antonyity fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo anivon'ny gouvernemanta malagasy tamin'ny alalan'ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola sy ny banque africaine de développement na ny BAD fanampiana amin'ny tentina iray tapitrisa $, entina anaovana ny fanamboarana zany ireo fotodrafitrasa vitsivitsy zay efa voafaritra anaovana an'izany. Ka inona ny dikan'izany aloha dia voalohany mba tianay ho marihana ihany fa tsy tapaka mihitsy ny fifandraisana niaraka tamin'ny BAD na tao anatin'izay fotoana ny teteza mity zay aza. Izy no anisan'ny bailleur de fonds voalohany izay namatsy foana ireo fotodrafitrasa fototra zay tsy nivatsin'ireo mpamatsy vola hafa zany. Ka zay ngamba ny tena zava-dehibe aloha zany hoe io voaloha dia tsy ho alefaiza fa ho alefa amin'ireo fotodrafitrasa ireo voafaritra ao anatin'ny fanarahana zany ary misy fanaraha-maso zay sady mazava mentitra mikasika zany zavatra zany. Isan'ny faritra anaovana ny fanarenana ohatra Iboeny, Betsiboka, Analanjorofo, Atsinanana, Iorombe, Iosy, Sofia, Vakinakaratra ary Menabe manaonary ny atrehana ny asa. Izy io dia anaovana asa vonjimaika na travaux d'urgence zany fa tsy dia hoe anaovana lalana amin'ny hoe intégralité ny arabe zany fa mitraité point noir zany no ataontsika amin'izy io. Mba ho fitsinjovana ny mponina indrindra amerenana ny fiainan'izy ireo amin'ny loany no tena antony ity fiara-miasa ity ary olona 7,4 any ho any no heverina iaina amin'ny fiainany ara-dalàna teo aloha rehefa vita ny fotodrafitrasa indrindra ireo tantsaha miaina amin'ny vokatra mampiasa ny lalana ivezivezena. Fa tonga eto Madagasikara ny talepana tanteraka avy amin'ny ezana